Amin'ity cours ty kosa tsika dia hianatra zavatra iray izay mety mahaliana anao kokoa, mahafinaritra ary miainga amin'ny zavatra tsy dia hoe sarotra fa zavatra tsotra nefa mahavita zavatra tena mahaliana. Arak'izao hitantsika amin'ity Adobe Bridge ity misy an'ity sarina ankizilahy ity, nalaiko izy ity dia nisy manipulation natao, nisy transformation natao dia ohatr'izao ny final. Zany hoe ity zao misy version Photoshop PSD iray efa nameloreko kokoa aza nasiako effet fa ohatr'izao izy juste fotsiny nampiasana an'ity effet ohatrany misy randrana ity. Mahatsikaritsika ohatrany mitovy amin'ireny hoe tsi ireny dia misy randrana izy, zany hoe misy nampiasana effet iray manokana ohatrany mivalimbalina. Dia raha ataoko miaraka zao izy sary anankiroa reto dia tahaka izao ty amin'ny ankavia ty ny sary miaingana, ohatr'izao koa izy rehefa vita ka atombontsika ny fianarana an'io cours io amin'izao fotoana izao. Arak'izao hitantsika izao dia miainga amin'ity sarin'ankizilahy ity ity zany tena sary original iasako momba an'io tutorial izay ataontsika ity. Cliqueko à droite dia ataoko hoe open, rehetrany dia misokatra ao anaty Photoshop ilay izy. Voalohany aloha matoa misy ireny carré kely ireny dia satria niactiveko ny grille, zany hoe grid en anglais, view show grid, zay zao izy masqué ny grid zany hoe tsy miseho fa raha veriko miseho izy dia show grid. Ilainy iny grid iny rehefa hicréer zavatra toy izao fa mialohan'izay aloha masqueko izy. Ny ataoko voalohany dia ampiasa ny outil crop ity zany. Le crop dia manaisotra izay apahan'le amin'le sary tsy ilainy ka ity delete crop pixel ity cocheko rehefa misy partie tsy tiako tavela intsony, fa raha tsy cocheko iny dia afaka iverenako le partie tsy ilaiko avy eo. Io zany alefako avy hatrany izy dia mijanona amin'izao partie somary carré zao dia relâcheko ny souris dia cliqueko ty entrée ty dia ankehitriny tonga eto dia zay vao afaka miafficher ny grille, zany hoe grille. Dia assureko fotsiny atao amin'ny edit, préférence, guides, grid and slices ny refy mety kokoa amin'ity sary ty. Eto amin'ity 4 ty zao 4 cm io no hitako hoe mety kokoa fa miankina amin'ny sary ampiasainao sy ny habean'le sary. Le amin'ny grille mantsy misy tony carré kely be da be tony dia misy koa le carré ngezangeza ka le ngezangeza no 4 cm dia manao ok aho. Ka ahafahako manohy izao tutorial zao dia ilaina aloha esoriko ty verrouillage amin'ity arrière plan ty izy amin'ny amin'ny background. Ny ataoko fotsiny double cliqueko ny layer iny zany calque dia manao ok fotsiny aho. Dia ilaina ihany koa nefa dupliquer an'io hoe indroa. Ny ataoko zany na CTRL J ohatr'izay na ahisako fotsiny ty dia alefako ato amin'ity nouveau calque ty dia misy anankitelo izy ireo zany. Tony afaka fermeko tony afaka ataoko hoe close, adjustment koa ataoko close rehefa ilaiko izy vao apodrako. Dia ireo izy telo miaraka ireo dia ny atomboko voalohany dia atao amin'ity layer 0 ty moa afaka renomeko avy hatrany afaka renomeko eo maka ato amin'ny layer aho dia rename layer ataoko hoe ankizy 01 anankiray kosa layer rename layer ankizy 02 tahaka izao dia atomboko amin'ity ankizy 01 ty ka ny zavatra ampiasaiko voalohany dia ny outil sélection.
ty marquee tool ty. Marquee tool, ka amin'ny marquee tool de ty no anomboako azy. Ho traceko voalohany zany de ataoko amin'ny endriny horizontal. Ho traceko zany manaraka ny grille fotsiny de arahanao fotsiny zavatra ataoko fa zavatra tsy de tena sarotra be akory fa zavatra faran'izay tsotra. Iny ray de mi-ajouter sélection zany hoe tiako mbola tavelo io sélection io de manaraka koa ty cruceo io zany ty anankiray ty niklikeko de tohizako le izy de tohizako hatrany mandeha tsy telotelo zany izy raha carreau kely no jereny de tohizako foana mandeha tsy telotelo izy raha tsy karotra ao tsara de misy hoe isa roa telo de mandeha tsy telotelo tahak'izay rehefa atsika ihany de tohizatsika de mijanona eo tsika vita igny de klikeko ny move tool pasy amin'ity ankizy 02 ty iverenako ihany le marquee teo de manao ny sens opposé ndray zany hoe ny vertical mialohan'izay nefa iverenako le ankizy 01 mila mikliquer ny masque de tahaka zao mahazo ohatr'ity de zay vao manohy atao amin'ny ankizy 02 ankizy 02 activeko ny marquee tool de ity tahaka le teo fa d'une manière verticale ndray alefako amin'izay le traçage de cliqueko ty anankiray ty le manampy add selection ty zany hoe miseho foana le sélection fa vitanao teo aloha de tohizako tohizako ihany manohy foana arahanao fotsiny io fa zavatra tsy de sarotra tsy de misy hoe zavatra compliqué be io zavatra faran'izay tsotra de cliqueko avy hatrany assureny hoe ankizy 02 ny sélectionné ty calque ty le masque zay